oly ireo vondrona iraisam-pirenena rehetrarehetra atokiny. Za aloha resaka politika zao teneniko tsika dia diso hevitra foana miaraka azy reto ny vondrona SADC Union africaine zao zavatra teneniko aminareo Madagasikara signataire ny convention internationale rehefa tsy teresaka amin'ireo olona ireo dia miala aza amin'ireo signature internationale anatin'izany Nations Unies manino tsika manatrika firenan'ny Nations Unies misy ny organisation internationale misy ny organisation régionale ny charte ny SADC sy ny UNI mazava retour à l'ordre constitutionnel zay ny atondavan'ireo eto hoe ahoana le taimine anareo hoe aiza ho aiza ny fahidirovinareo mba ahafahanareo miverina amin'ny ordre constitutionnel satria anareo signataire an'le charte ny SADC charte ny UNI fa le débat eto amintsika le débat foa zay tsy hidinako amin'ny débat politique hoe nanday fehdirotina io sady tsika manao fehdirotina fa zareo hoe aiza ho aiza satria anareo le signataire ato amin'ity charte ity zay le zavatra tokony ho azotsika fa tsy azotsika zay zavatra zay raha vao misy organisation internationale eto ino ndray matoka ny vazaha baiko rehetra ndray vazaha tsy baiko vazaha fa itsika no signataire an'le charte aiza ho aiza ny fanajanareo an'ity charte ity zay ny tadiavina rehefa manana ana claire atsika ino rehefa mpanjakana am'izao ny teny hoe efa amin'ny volana azo efa mandamina zay zavatra zay azo zay claire ok de companinareo am'izay efatra amin'ny volana zay dia vita isan'ny sary nandre hoe prime ministre ianao mazoto ve ianao prime ministre satria efa sary miparitaka zay sary miparitaka aloha miparitaka na za koa raha nahita le sary iny olona miteny amiko hoe misy an'izao andegada fotsiny tsy nisy resaka am'zany tsy mbola nisy fampiresako zao zavatra teneniko anareo teknisianina foana mitranaisany na tamin'ny androna toa efadrana mampianina efa niarany aza tao mitondra traikefa satria fitondrasana traikefa io tsy eo politika tsy hoe hitramministre no hitra fitondrasanao fanampiana firenena anankiray na monde économique mampiasa vola eto manana piasy eo amin'ny zato roantsahatra eo amin'ny fitondrasa méthode zany fa participation à la vie des nations participation eto amin'ity firenena ity tamin'ny androny le naongatsika teo ataoko hoe naongatsika ngamba le teo aloha teo namatoladuel miaraniasa tamiko satria naniantoko za tsy mijery an'le olona fa mijery an'le firenena sy ny hoavy ny taminao moi je regarde pas hoe izy io na izy io l'intérêt supérieur de la nation za nisan'olona mifandraisana tamin'ny teo aloha nisy nanamarika aminy de hoe je suis un soldat na izy io miservir an'le firenena na tsy miservir zay zavatra message nalefan'izay mbola ato anatin'ny saiko de na iza koa io na iza io dia misy ny azo nanampiana reny nefa anisan'ny fanampiana daholo hoe mifanainana toetsaintsika hoe zao ty firenentsika ty zao ty zavatra ty fa iny tamazora serasera iny samy manao zay tiany atao samy manao zay tiany tenena fa raha ny avy aty amiko président misy avosana manaona ny fahitanao le izy hoe hotanteraka ao anatin'ireo calendrier reo ve de manao ihany koa ny fahitanao miasan'ny gouvernement tam'izao zalotsy amin'ny gouvernement jery aty ivelany amatekrisiany olon-dehibe reo matoro nametraka an'izay calendrier zay réalisable olon-dehibe mitondra firenena zany ane tsy hoe atao vazivazy napetraka izy zany hoe misy calendrier ohatra hoe de voarana calendrier de ho hitantsika hoe voaraka ve raha tsy voaraka raha tsy voaraka izy ina ny antony voaraka izy dia rahabasoa rahabatsara fa miandra an'izay daholo ny olona rehetrarehetra sy ny karazany zay ny fijeriko ty ivelany mikasika ny concertation nationale dia antony fijeriko ty ivelany anisany manao concertation nationale mobiliser ny diaspora aza dinareo fa ny diaspora iny andray anatapitolo dia misy fivorina zay diaspora rehetrarehetra tsy ao Europa ihany fa ny États-Unis hatrany Australie Canada misy fivorina indray mandresan-kerinandro karaha zany teto manao tamin'ny misy mpanjakana nanao tamin'ny mihitsy fa miresaka zay menada mikasika an'izy io ary andraikitry ny diaspora mikasika an'izy zay ny fampiasana fizarana traikefa fizarana ny expérience sy rehetra nanana ho an'ity firenena ity ho an'ny mpianatra sy ny mpiarahamonina rehetra zany tsy voavoalohany ane zao teo natao efa tany Diego koa efa tany Tamatave dia amin'ny firenena manaraka mety Majenga to zay vao nangataka anato Majenga Situlia izy zavatra io atao zay le zay foana zavatra teneniko hoe raha misy ny fahalalana sahala amin'ny rano ihany raha zarainao zay dia samy afaka hita atsika mihitsy fa raha tazominao irery iny dia hoanao irery ihany dia anao irery ihany ny afaka hita zay ny antony voalohany indrindra raha ny antso ny
université rehetra eto Madagasikara dia tsy nisalasala mihitsy. Fomba ahoana moa izy raha kontraika eto kony amin'ny université ny Afrique dia internet nefa ny ahy eto aza ve dia tsy ho zaray dia zay ny antony nizarako azy zay ny antony hoe nampahafantarako an'zareo ny zava-misy ankoatra ny zava-misy efa misy eto Madagasikara zay efa fantatro zany. Misy an'ilay resaka midy voatonona ty ady hevitra mipetraka foana izy io manahoana ny fahitany sevaon'izy ka mila fantatritsika zavatra tiantsika atao. Eo zao izy teny hoe manina ny marché boursier tsy apetraka. Manina marché boursier tsy apetraka. Marché boursier large be ao anatin'ny marché boursier misy ny marché action, misy marché obligataire, matière première, marché de change. Marché de change io ny anaran'izy io midy eto amintsika. Marché intermédiaire de devises. Anao an'io tsika rehefa foananao ina ny dikanao. Faharoa manaraka an'izay ina moa ny antony mitenena foana hoe tsy poro ny fanakonana ny midy io satria io tena raisiko miarina tsotra fotsiny. Io tsenam-barotra, tsenam-barotra rehefa tsika hividy entana ny ivelany dia ao no mahita devis. Zay ny hitantsika devis. Ohatran'ny anao raha hividy voatabia anao dia andeha any Nosbe, manana vola anao dia andeha any Nosbe dia maka voatabia dia manome an'io dia ohatr'izay koa. Raha exportateur na importateur, raha importateur anafatra ohatra hoe vary avy any ivelany peko amin'iny izy ny ariary. Za manana ariary eto amintsika eto dia ny ariary iny no entiko amin'ny marché eo mitsena hoe andeha hividy devise tsotra ny zany zavatany hividy devise rehefa azoko iny devise iny ny payeko an'le fournisseur-ko any ivelany. Zay le système io. Fa fomba ahoana ny crédibilité ny monnaie-nao na tsika zao miady ny convertibilité de votre monnaie satria ariarinao rehefa mandeha any ivelany anao antakalinao euro tsy voatakalo fa ny euro an'zareo eto ny makety voatakalo. Le convertibilité de monnaie ny edikatsika hoe mba manana an'le convertibilité de monnaie tsika any ivelany any na mandeha any États-Unis afaka vadiko dollara io, mandeha any Chine afaka vadiko yen fa tsy anafoanana an'le zavatra ndray dia inona ny valeur ny monnaie. Efa hita le zany zavatra Argentine efa nanao an'izany mandeha harina amin'ny sobika ianao mividy mofo dipaina. Zimbabwe efa nanao an'izany eto akaikitsika eto jereko conséquence économique dia izany hoe mbola iainantsika ny économie dia mandray leso zavatra misy ny expérience efa natao na ny firenena hafa io na eto amintsika ka raha mbola zany ny averintsika dia mbola zay ndray izy ina zany système mba stable an'le ariary production interne, production interne, secteur primaire, secondaire mila favoriser. Tsy mahastabilité an'le ariary dia zao vitsy ny devise fa ny ariary no apetraka. Rehefa apetraka ny ariary dia tontolona sasa. Dia iny zay satria ina ny antony mahavitsy ny devise eto amintsika manafatra entana betsaka loatra tsika fa teny amin'ito le balance commerciale. Tsika zao na vary hoantsika aza afaratry 700 000 tonnes, 700 800 000 tonnes l'année dernière. Zany zavatra faratry impact devise ny vidianana ny vary nefa vidinao amin'ny ariary tsy maintsy devise ny vidinao mo impact n'izy iny ao dia misy ny déficit commercial, balance commerciale, déficit io zavatra rehefa déficit ela misy impact ny amin'ny anao tsara. Dia zay ny problématique amin'seo eto foana fa raha manao production interne tsika zany hoe favorisena ny resaka industrialisation interne ny resaka agriculture interne io tsy manafatra ferana ny fanafarana zavatra ny ivelany loatra fa manao exportation betsaka tsika lavanio zao tsika maty tsy manao exportation tsy mampita devise amintsika reto ina ny produit exporté tsika mampita devise amintsika. Eo ihany koa le matière première atsika eto mivoaka dia miditra produit fini manina izy raha patao valeur ajoutée zany rehetra betsaka ny paramètre io fa io moa zany zavatra tsy azonao fitinina hoe olona fotsiny amin'ny ina ny antony zao samy manana teo fa paramètre fampiankana daholo lo zavatra rehetra zao zay jinjainao ny afafinao zay ny tenenatao amin'ny économie y a pas de miracle, y a pas de miracle zay ataonao ihany io ny afafinao io ny jinjainao zay ny zavatra. Farany resaka